Ten'Andriamanitra horaisika dia atao amin'ny Matio. Matio a toko voalohany, zany hoe mifanohy amin'ilay rehetrarehetra priary. Matio toko voalohany a andiny fa am'izao septembre zao dia hitako hoe ilayntsika indray mandray teny fampaherezana fampirenana septembre 24 toy an-trany ny fiainana, toy an-trany ny azakazaka, ary mila me ampivatsy foantsika miaraka amin'ny Jesosy Kristy ary izy mamatsy ny ondriny mamatsy any tsirairay avy. Matio toko voalohany andininy fa 1. Matio toko voalohany andininy fa 1. Ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy. Eny ambany misy hoe Jesosy Jehovah ny mpamonjy. Fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Ary izany rehetra zany dia tonga mba hatanteraka ny nampilazay ny tompony mpaminany hoe ino ny virjina hitoejaza ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataon'ny olona hoe Immanuela. Izany hoe raha tika Andriamanitra amintsika. Amen. Atreo ny teny zany. Atreo ny teny zay manatsofona hoe miaino, ao izy iaino zay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana. Teny fampiherezana, famporisihana antsika tsirairay avy. Mifototra, mifantoka amin'ny Jesosy Kristy irery ihany ny filazantsara. Ary ny fiainanao tsy tafahorona tsara, ny fiainanao tsy tafatoetra tsara, ary ny fiainanao tsy maharitra mandrakizay raha tsy ao amin'ny Jesosy irery ihany. Io ny famonjena omeny tompo antsika. Raha nisy lalana hafa, raha nisy fomba hafa, raha nisy hevitra hafa dia ho nataon'ny tompo izay. Fa hevitra tokana, lalana tokana, famonjena tokana, anarana tokana azon'ny olona famonjena dia voalaza teo hoe Jesosy na Jehovah mpamonjy. Na aiza misy ianao, na eto Madagasikara ianao, na any ampitan-ranomasina ianao, niza zany tsika manaraka zao fandaharana zao dia ao amin'ny Jesosy ihany famonjena. Ianao manaraka ty fandaharana ty tsika rehetrarehetra miaraka eto dia vao amin'ny Jesosy ianao. Ianao efa fantatry zany fa ilaina ny fampiorenana sy famerimerenana an'ilay teny mba ampirisika antsika bebe koa, ary ilaina koa ny izarana ty ho azy olona tsy malala. Tsy ho an'ny olona sahirana Jesosy ka tambasana hoe tsy ho sahirana tsoa ianao rehefa tonga amin'ny Jesosy. Tsy ho an'ny olona tsy manam-bola dia tambasana hoe azo vola be ianao rehefa tonga amin'ny Jesosy. Tsy ho an'ny olona marary io rehefa marary, rehefa tsy marary ianao rehefa tonga amin'ny Jesosy ianao dia tsy marary tsoa. Fa ho an'ny olona rehetra Jesosy. Amonjy ny olona amin'inona moa izy teo? Inona ny olana zany? Fahotana ny olana. Romana 2:1 dia milaza hoe isika dia namidy ho amin'ny fahotana. Namidy ho amin'ny ota zany sika. Tsisy mihitsika olona tsara sy mendrika tonga eto tany fa olona namidy amin'ny ota daholo. Samy mipetraka eo ambony seza eo daholo eny rehefa tsy mihaona amin'ny Jesosy ka tsy tafahoana amin'ny Jesosy klasy ray ihany samy mpanota. Ny zavatra ataony fotsiny samy hafa, ny fomba ataony fotsiny samy hafa, ny zavatra teneny fotsiny samy hafa, fa ny klasiny sokasiny ety ihany mpanota daholo. Satria naniny andevo namidy ho andevo ny ota. Dia efa naturel misany hoe tsy hay anao sitrapon'Andriamanitra e, tsy hay anao andeha araka ny tenin'Andriamanitra, tsy hay anao zay zavatra akasitrahan-to satria nandova ota. Dia rehefa voateraka fotsiny voateraka ny zaza dia efa mpamoty iny ary dia hamoty iny. Eo ny fotoana amin'izay hoe zaro amin'ny lalana tokony aleha ny ankizy navalehibe azy izy tsy ala amin'izany intsony ampahafantarana an'ilay lalam-pamonjena dia Jesosy Kristy. Tsisy voavonjy automatika zany, tsisy hoe teraka voavonjy zany, teraka hoe tsisy fahotana zany. Fa zay mahatonga Davida niteny tamin'ny ota nitorotoronana. Fa ny tenin'Andriamanitra dia mazava hoe
ny anarany ataonao hoe Jesosy izy no moziny olona ho afaka ny fahotana. Ny filazantsara dia izay. Amin'izao fotoana izao tsy iainantsika eto Madagasikara na aty amin'ny tany Afrika, aty amin'ny tany andalam-pandroana, aty amin'ny tiers-monde, dia ohatran'ny hoe ho an'olona sahirana izany Jesosy izany. Ohatran'ny hoe ho an'olona ao anatin'ny fahantrana izany Jesosy izany. Ka tsy ilainy tsoatran'izany. Fa za miteny aminao fa misy tena io no tonga Jesosy tena ao anatin'ny filazantsara hoe inona moa tsy ho azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao azy izy kanefa very ny aina. Very fa tsy resaka materielina fotsiny zany ary tsy resaka materielina mihitsy le rahana amin'ny Jesosy fa resaka famonjena ny fanahy. Misy ke miliardera fa tsy miadany ary eo anoloan'ny miliara misy zavatra tsy hainy atao mihitsy, misy zavatra tsy vita, misy aretina tsy sitrana, misy devoly tsy afaka, misy zavatra mitambesaka tsy afaka mihitsy satria tsy voavidy miliara ny délivrance, tsy voavidy miliara ny fahalasitranana, tsy voavidy ny materiel ny fahalasitranana, fa mitady any Jesosy ny olona. Tsy anao zany Zakaiosy zany ao anatin'ny Baiboly. Zakaiosy zany hoe tsisy zavatra nampahory azy raha mamory hely lehibe ny mpamory hely zany. Nanakatao zany, tsy nanajava-mahory zany. Fa nisy banga foana tao. Nisy banga foana tao. Aza jerena mety ivelany ny olona. Fa ny olona dia mijery ny olona mety ivelany. Fa Andriamanitra dia mijery ny olona amin'ny ao anatiny. Fa nenay olona io tsikitsiky sarifike maratra be ao anatiny ao e. Famboariny amin'ny tsikitsiky sy ny mahasarifika ety ivelany izy. Ry olona mamaly amin'ny hirahira zao tontolo zao reo, ataon'olona hoe idôla sy ny tany. Fa izy ao anatiny ao maratra. Izy ao anatiny ao tena kifa mody mamaly faly amin'ny olona spectacle fotsiny. Dia miverina amin'ilay Zakaiosy teo hoe tsisy nampamory an'i Zakaiosy, tsisy zavatra nanahirana Zakaiosy raha ny zavatra maso hitady atao tany. Fa misy zavatra banga tao hoe, misy zavatra tsy ampy tao. Ary zay natonga anazy nisisika misy tanatin'ny vahoaka mba hitany hoe eo ny fahandalo ao Jeriko zany Jesosy zany. Ary ny fahandalo ao zany Jesosy zany atao zavatra rehetra eonany amin'ny Jesosy satria ananako ny volona ozy izy fa ohatran'olona banga foana. Ananako ny vasy roka ohatran'olona nona ihany. Sokafako ny frigo fa karazana jus zao. Sokafako ny taxi fa pakin-drano tsy mety lany. Olona makeketa ihany. Sokafako ny armoara lobaka re zao. Sokafako ny fitoeran-kirano kirano re zao. Jereko ny ao an-tokotany fiara re zao. Jereko ny ametsy voly re zao, vokatra re zao. Jereko ny kôty aboako izy daholo vereo. Fa tsy voavonjy tsy mitondra famonjena, tsy nameno le banga tao anaty. Dia rehefa tonga Jesosy tsy nametraka ny Zakaiosy mihitsy nianikazo satria eny no ahitany an'i Jesosy bebe kokoa tao anatiny hoe afoezany nitady an'i Jesosy izy. Satria mila famonjena io ka rehefa hitory sika raha lasa anabavy, rehefa anabaran'i Jesosy sika raha lasa anabavy, le famonjena ny fanahin'ny olona resana. Fa aza miresaka iroborobo ny arenanao, azo vola makarena ianao, azo sorena le zao raha ialy atao amin'ity tany ity ve ianao aizy ianao raha tsy miaona amin'i Jesosy. Raha ialy atao zao tontolo zao ianao, raha tonga ny fotoana ataperany ny ainao, raha tonga ny fotoana zay andaozanao amin'ity tany ity aizy ianao. Raha tsy miaona amin'i Jesosy ianao, raha tsy tafahoana amin'i Jesosy ianao tsy ho afaka amin'ny famotana. Ary rehefa tsy afaka amin'ny famotana ianao dia mpanoty, ary rehefa mpanoty ianao dia fahafatesana ho tamin'ny ota. Ary zay ny ilatsika mitory an'i Jesosy. Ho an'ny États-Unis ianao dia hitory anan-karena be ianao, tsy mezany olona fotsiny ihany ary arena tsy lany. Ho an'ny Fransa ianao dia hitory amin'ny olona anan-karena be ianao, tsy ilainy ny filazantsara anao, tsy ilainy. Fa any amin'ny banky le fiadanam-po tsy voavidiny vola, tsy voavidiny materiel, tsy voavidiny zavatra maro isan-karazany.
dia nitady ahity zay Jesosy Zakaiosy. Ny ilaina hitany Jesosy satria tsy feno fiainan-dratsy tao Jesosy. Azay na tonga zao satria midina fainana Zakaiosy fa tsy maintsy miona aminao androany. Tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao androany. Na nino? Miona tamin'i Jesosy izy. Tonga ny fibebahana. Niala tamin'ny ratsy fanaony izy. Nonera zay nalainy tamin'ny tsirariny, ny fananany nomeno ny manahelo. Vokatra ny fibebahana zany. Solomona dia tandidony sariny amin'i Jesosy. Ary rehefa nandray ny fahendren'ny Solomona, ilay mpanjaka vavy Etopia, mpanjaka vavy Seba, netiny daholo rehety ekipany rehetrarehetra ity. Netiny volamena, netiny volafotsy andao mijery an'izao Solomona zao fa nalaza be zao fahendreny zao. Mpanjaka vavy, tsisy mampahory azy zany, nanana ny zavatra rehetra zany. Fa tsy feno tao anatiny, fa tsy maintsy nandeha jery Solomona hoe nalaza zao fahendreny Solomona zao. Tonga tao Solomona ka ampahafisiny le resaka tenenina tampoka. Fa rehefa tena nahitanao aty tena feno fahendreny ianao. Tadidiny amin'ny Jesosy hoe raha lasena vavy. Ary hoy Jesosy misy taona resaka tao anatin'ny filazantsara, misy lehibe no Solomona eto. Halleluja! Izy io lehibe no Solomona io. Jesosy io. Jesosy io. Ny mpanjaka no mitady amin'ny Jesosy. Mpanjaka mitady Jesosy. Ny filohan'ny repoblika zany milan Jesosy zany. Filohan'ny banque mondiale zany milan Jesosy zany. Filohan'ny FMI milan Jesosy zany. Ny secrétaire général ny ONU milan Jesosy zany. Fa simba le filazantsara amin'ity Jesosy pakavoly ity. Simba filazantsara amin'ity Jesosy lina be amin'ny posin'olo ity. Simba filazantsara amin'ity mitady vola lava rehefa hitory filazantsara. Izy apozin'ny olona ho afaka amin'ny famotana klasy ray daholo ny olona. Na milliardaire, na millionnaire, na zéro heure. Inona ny antsoina azy? Mpamota. Ary ioty io ny problema. Ioty io ny olana. Ary ny vahaolana amin'ny ioty io dia Yehoshua. Jesosy ny vahaolana. Izy apozin'ny olona ho afaka amin'ny famotana. Azonao ve zany? Azontsika ve zany? Be da be ny olona tia anao tsara fa tsy mety. Misy te ihany. Misy iray olona mbola zara ny ary manao ratsy. Dia mbola mamy le manao ratsy. Mbola mamy le manao zara tsy mety. Mbola mamy zao rehetra zao dia atao. Fa misy efa te ihany fa tsy tavavoaka. Atao ty rehetra ty hoe matanjatsaina. Tsy verina amin'io loto itso. Tsy verina amin'io fijakajakana itso. Tsy verina amin'io kolikoly itso. Matanjatsaina. Samy mpanjaka. Samy minera. Samy navidy. Alavy ihany rehefa avy eo. Mijera ihany rehefa avy eo. Atao ty pensée positive. Psychologie chrétienne. Lasy ny herinandro, lasy herinandro. Tsy Jesosy ny ambarana fa teknika. Teknika ahafahana mijoro, teknika ahafahana matanjatsaina, teknika ahafahana mijerer émotion. Tsy ratsy ny mijerer émotion. Tsy ratsy ny ahafahana mijoro, tsy ratsy ny ahafahana miteny tsara. Fa io rehefa tsisy Jesosy io zéro. Rehefa tsisy Jesosy io zéro. Teknika fe teknika fotsiny. Ny teknika tsy idirana fahazakany lanitra. Halleluja! Fa ny idirana fahazakany lanitra dia lalana, ny anarany dia hoe Jesosy. Ny idirana fahazakany lanitra dia salut. Le salut dia tsisa fa Jesosy. Halleluja! Mila Jesosy zao tontolo zao. Mila Jesosy zao sy anao. Nandeha le mpanjaka vavy ny Seba andeha hijery Solomona. Resy lahatra izy. Tandidony amin'ny Jesosy. Fahendreny zao tontolo zao dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa raha tena hoe mila fahendreny ianao, hitondra ny tokantranonao, hitondra vady aman-janakao, hitondra ny orinasanao, hitondra ny fokotaninao, hitondra ny régionnao, hitondra ny firenenao, le tena fahendrena Jesosy Kristy no anarany. Ary io ny fahendrena, io mahatonga tahotra an'Andriamanitra, mahatonga fitiavana ny olona hanampiny io. Halleluja! Nisy koa tao anaty Baiboly tao. Officier zany koa tena manana ny maizy azy zany. Ary tsisy mampahory koa zany amahory be. Manana mpamory besaka zany zay le nisy alena rary dia ozy izy hoe andahoana ny kanitrano Jesosy. Dia Jesosy ho avy aho. Atonga saina iray ny officier rehefa aveo tsy mendrika akory ny idiranao any an-trano fa zao za officier za manam-pahefana manana olona mesay koa eo amiko eo. Da natao vry, daty atao daty dia atao dia manao izy.
ko mitenena ihany fotsiny hoy Jesosy hoy izy mantsy Jesosy dia ho sitrana ny mpanomboko dia manam-pahefana dia mahitsika ao anatin'ny asan'ny apôstôly zany hoe Cornelio zany Cornelio zany koa dia naniraka amin'ny mpanompo mihitsy hoe dana mba zay refa zay Petera zay fa mila eno an'izany Jesosy zany mila eno an'izany Jesosy zany mila Jesosy ny général na miaramily io na gendarme io na policier io mila Jesosy ny colonel fa tsy vita i fiainan'io raha tsy eo Jesosy halleloia ary misy général manana an Jesosy any amin'ny toerany fiasany any général any antsoany raha iandro zay raha tsy teritatiana ve zao izy eno a dia teny général rano ty miasa anao ty taitra hoe misy général miasa tena ny sinety ary ve ny autorité sao dia mafiadanana raha-pitso convocation général rano ty miasa anao ty te ampahery anao izy fa marina autorité ny zarainao fa raha ohatra anao daholo autorité eto Madagasikara vovotsy Madagasikara ary amporosiako mamono olona maro hoe ianaraka ny autorité-nao ary général nanam-pahefana eto amin'ny fanjakana zany général ministre tamin'ny fitondràna maro samihafa reo satria nijoro amin'ny fahamarinana ka na régime maiza teo na régime maiza teo dia teo foana izy satria ny fahamarinana nijorono mila général mijoro amin'ny fahamarinana halleloia dia misy any ambadibaky anday am'izay koa tao amin'ny baky dia vany mila ranjanana be zay jejerina koa izy jenao aloha izy le toro-teny amin'ny télé keno taindradray sy mety ndray aby ilay toro-teny colonel rano tia miresaka aminao ty izy darabainao ao colonel tena mampahery be toro-tenao izy ary fahamarinana lazainao fa mbola andamina fotoantsika mianaka dia ifampiresaka resana raha lasa nabaky mila miverina amin'ity hoe izy mamonjy ny olona ao afaka amin'ny fahotana fa rehefa tonga saina ny olona io tsy resaka fialana fahatrana fotsiny zany resaka le filazantsara fa le resaka le fiainana fananana an Jesosy mihitsy dia tena mampahery zay rehetrarehetra efa mijoro any amin'ny antom-patsakana rehetrarehetra any na inona gradiny zay an Jesosy Kristy ao anatin'ny resaka manam-pahefana na miaramila na gendarme na polisy ny tompo mbola mitondranareo mianaran Jesosy hijoronareo amin'ny fahamarinana hijoronareo amin'ny tena marina ary ampitoetranareo fanasina sy fahazavana ampisy tahotra n'Andriamanitra amin'ny toerana zay esanareo hitondra famonjena ao an'ity fireneny ity amen dia tonga Cornelio tady amin'ny Petera fa tonga vany Petera oniditra tao anatin'ny trano Petera tonga dia fa avy Cornelio nandoaliky ofisier tonga dia mandoaliky eo amin'ny alohan'ny apôstôly ozy le mpanompon'Andriamanitra nytoro-teny zay tsika mpitoro-teny reto miara lasa rabaa tsika mba vita mampandoaliky amin'olona rehefa tonga fiangonantsika io na président république rehefa satsika mandoaliky io dia mandoaliky fa azararoantsika azararoantsika akatsika vola sy fitana ka mety be mpamitaka amin'ity filazantsara ty akavola man'olona fotsiny filazantsara dia gratuit nomena mamem-pona dia mizara mamem-pona nandoaliky Cornelio fa ozy Petera hoe mitsangana ianao tsangana fa za dia mpanompontranao ihany nitady an Jesosy koa io ofisier io fa rehefa nitory Petera azo ny famonjena tao anatin'io tanàna io tao anatin'io ankohonana io tak zany koa le tandapa etiopiana teny an-dalana rehefa namaky ny baiboly dia nanatony Filipo azonao io zavatra vakinao io ahoana ny afahako mahazo izy raha tsisy mampianatra nampianatra amin'izay Filipo ny fampianarana lazay Filipo tao dia mifatoka tamin'ity hoe ny anarany dia atao hoe Jesosy izy amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana tsy misy akoatran'izay ndraindray masy rehefa manamarana hoe milliardaire na colonel na général ohatrany maikamaika be ho ato satria misy an'ilay zavatra azonao le zavatra tiako teneny lasa intéressé le misy zavatra any amin'reto misy zavatra any amin'iny fa raha sanatria mavomavo ohatrany tsy manana katao ohatrany tsy roty ianao hitory ny filazantsara tsy mety zany ny fizaratavan'olona zay no mahatonga Jesosy teraka ta izy Jesosy niteraka
aiza raha mbola nisy ambany no zay dia tara izy no miteraka fa tiana nehoana mihitsy hoe tsy mifidy saranga fa man'olona rehetrarehetra ny famonjena ary dia tonga amonjy ny olona rehetra izy toriana tamin'ilay tandapa le fitazantsara ny farany tamin'ny fibebahana dia raha natao patisa le ofisier natao patisa le ofisier ka na iza le izy onolona na lasana bafy na finoan'ny republika eo na finoan'ny sénat eo na finoan'ny assemblée nationale eo na général eo na colonel nininy na grade na mpitsabo professeur nininy aza matahotra anao fa lehibe aminao dia jesosy ambaran jesosy izy fa mila fitiavana mila famonjena mila fanatenana mila fanatenana ny amin'ny hoafy izy dia jesosy zany halleloia zany mila atsika jesosy ny olona rehetra dia voangejany fahotana tovy daholo ary fanafana amin'ny fahotana io ny antony natongavan jesosy zao ny voasoratra ao anatin'ny exodosy rehefa tonga ny famonjena hitany jesosy andriamanitra navitra ny zanaka Israely hita kozy izy ny fahorian'ny olona reny sofy kozy izy ny fitiki azany tsapa kozy izy ny marary anazy zany le jesosy zany sady mahita mandreny matsapa ary rehefa nahita sy nanesina tsapa izy dia nanino nidina izy mihitsy midina dia hitanao ve izy nidina hitanao am'izay reo loza folo natao tao anatin'ny tany egiptianina reo hitanao namirana zany hoe mosesy arona tamin'ny hery sy ny fahefana zany fa rehefa io ny midina manantena falembiazana sy ny falembiazana jesosy zany jery masotsy nge zanaka Israely tonga ny sahona tonga ny moka tonga ny lavitra vakiarany rano rehetrarehetra misy ny pesta misy zao rehetrarehetra zao zanaka Israely toetra mipetraka fotsiny taokosena mitazana fotsiny satria andriamanitra efa mandray an-tanana andriamanitra efa mihiditra an-tsehatra avelao koa tompo hiditra an-tsehatra amin'ny fiainanao hiditra an-tsehatra ny mombanao rehetrarehetra fa tsy misy famonjena fa tsy ao ihany ao amin'ny jesosy ihany anafaka ny olona afaka amin'ny fahotana io tsy fahaizantsika manao silamon'andriamanitra io zay natongavan jesosy teto tany io tsy fahaizantsika mandeharaka ny ten'andriamanitra io zay natongavan jesosy teto tany amonjy atsika mba ho taranaka vaovaontsika zava-dehibe ny le fanangana ananaka azonao ve zany natongavan jesosy teto ambony tany dia anangananao zanak'andriamanitra tsara lavitra no iadama sevo zany iadama sevo atsika inona nanaovana anazy fotaka dia nasiana fofonay dia iadama sevo levona sy fotika ihany rehefa feo fa ianao rehefa natsaranao amin'ny jesosy dia manino tsy levona tsony ianao mbola tsara lavitra zany famonjenanao nony famonjena nony hoe iadama sevo voatany edeny so dia anao tsy nite naina zava tany misa edeny mba nafinaritra azy ny fiainana sy momba tany ianao mbola tsara lavitra noho ny adama satria anao manana an jesosy ary anao solotsy levona intsony amin'ny korintiana voaloha tonga dimy ambin'ny folo dia ity tsy mety ity mety lo ty mbola tovany tsy mety lo ary dia ho corps incorruptible tsika zany olo vaitsika tsy ho levona tsy ho potika intsony ianao sarobiny zany famonjen'andriamanitra zany halleloia veriny jesosy io anafaka ny olona mifahotana ny anarany atao raha hoe jesosy izy anafaka ny olona mifahotana anafaka ny olona mifahotana misy olona mila délivre na any misy ianao any misy olona mila entina mavaka any misy olona mila zarana ny tenin'andriamanitra any tamin'ny fotoana iny tamin'ny teo aloha teo misy olona zay tany toerana anankiray dia niantso izy hoe mba via ty aminay fa misy olona natao trano manio tsy mahita tory le zaza amin'ny alina tsy mahita tory le zaza amin'ny alina fa taitra foana rehefa taitra dia mamonjy makany amin'ny ray aman-dreny le dadany koa amin'ny alina ohatra ny voatsinitsinitsara zany dia tsy maintsy mifo dia ao an-trano zany taitra foana le zaza dia niantso anay hoe ndao mba ty aminay mivavaka sy resaka ndao ary mandry resaka le izy fa zany olon'ireo zany expert miasa to Madagasikara rehefa nesana dia hoe zay izy tsy mety matory le zaza fa taitra foana amin'ny alina misy zavatra mampatahotra anazy le vadiny koa taitra foana amin'ny alina misy zavatra manindrindy azy io varavarana eo amin'ny alina oatra misokatra ho azy fotsiny efa tsisy ninona tsisy hoe rivotra mitsoka
fa misongadra ho azy fotsy ny varavarana io ka inona no atao amin'izany misy olona efa nasainay ato le chauffeuranay namoro hoe misy olona manala an'izany zavatra manahina zany ka nasainy nomena 200 000 ariary zareo dia rehefa avy eo fafazana sira ny trano dia avy eo araraka rano dia misy labozia aby retina dia misy rano avafafy atao anaty rano soa inona ny teo mbola taitra foana ihany le zaza mbola vo tsy mitavitra ihany le raka rehefa tonga tao zay dia nambaranay zay raha tonga eto dia tsorona zay raha tonga eto tsy akavola aminareo mihitsy ary tsisy hoe nafrère omenareo fa mitolo zay dia mitolo maimaim-pona mitolo filazany tsara famarina raha tonga eto zay dia anambarana jesosy aminareo tsy taonanareo aminatoko ivana zao ary tsy anambaranareo mena fa anambarana jesosy ary mila miavana an jesosy nareo tonga dia mitorina mihitsy zany jesosy dia le olona mieritreritra be ina moa zany le zavatra atao misy zavatra misy fombafomba atao ve tsisy fombafomba atao ivavatsika dia afaka nareo dia ohatra simple be amina izy izay fotsiny ve atao am'izay le vavaka nametrahana tanana le tovolahy kely nametrahako tanana koa le vazaha matory tsara ao anareo lohan'ny alina matory nareo lohan'ny alina lasa nandeha ianao rehefa miaraka jesosy mila andeha amin'olo so reo mandeha anaty tômobily rasanaty moa tsy matory tsara dia rasanaty moa zany mbola taitaina foana dia vonga atsika jesosy amoana le filazany tsara fa raisina tamin'ny finoana le izy matory tsara ianao aloany io le autorité eo misy autorité mitena anao ny anarany jesosy matory tsara ianao aloany tonga dia niterenay ianao rehefa mahita jesosy atao anaty baiboly zao koa zavatra ampianarana atsika rehefa mahita jesosy ianao atao anaty baiboly rehefa nasitra jesosy dia manasitrana jesosy tsy manisy condition zany hoe bebaka ianao aloha dia atao batisa ianao dia tsy manisy condition zany stany fotsiny reo olo reo navotany fotsiny reo ajaran'le olona mieritreritra rehefa aveo dia ohatr'izay koa tsika raha manao visite aman'olona ary na sain'olona sy ny sisy io no arakaraka ny fitariana fanahy fa ndraindray le olona ie tsy bebaka ianao e ndraindray le olona tsy tonga dia force ianao hoe atao batisa ianao anosy izy torio fotsiny le fitiava jesosy aseo le ohatra le ladranay nalazaina la bertrand eo tsy tory foana hoe beba sy ny sisy sitrana ny akikely dia gaga le olona ny akikely sitrana ny lalana ifahana hitory an jesosy rehefa aveo misy lalana zany io fa tsy ataonao raigana foana hoe tsy maintsy tia nitoriana dia tsy maintsy zao no atao fa miaino bitsika ny fanahy ianao mpanampiazikely zay dia niandro zay ahoana niazo izy tarinina kely nanao tena natory be le zaza tsy taitaita ntsony le zaza natory be koa le vato tsy zavatra nanay tetrazy tso ka rovinareo mba afaka anao barbecue any aminay mba ianisakafosika ka anao masokita sisisy ilama aloha ilama fosika aloha fa tena hoe sitrana le zaza natory tsara le olo tsisy mietsiketsika so le fandetrano izy amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana misy anakiray zay tany afaritra niantsona izy tena azafady ozy izy manelikeryna nofo zao tantarainy teo ty tantarity zavatra izy de zao ao an-trano izy izy le trano fainay rehefa mipetraka ao an-trano misy zavatra tsy mahatananao tsy mahita tory mihitsy amin'ny any raha vao matory dia misy mikitikitiky vavy olo rasina tompo izy koa izy vavobelona direct tamin'ny fotoana tsy mahita tory ao izy fa tsy maintsy miatory fa raha vao matory dia misy mikitikitiky amin'ny any ary zavatra mampatahotra anay izy dia misy zavatra very ao an-trano mividy sipsa boaty anakiroa zay aprimo anaty fitoeran-tsakafo tsy hita ho azy le sipsa anankiray misy fotoana confisqueko ny jeu le zanaka fa belalao zareo sy tompony izy dia aprimoko any amin'ny birao any amin'ny chambre dia any ampiasana le zanako miazo anao hoe nga zay tsy voasazy tsony mako fa le jeu ohatra lefa natsatoky mama ao amin'ny télé ndray zaho izy mako tsy anao natsatoka anio misy zavatra atao amin'le trano mamindramindra zavatra sy mikitikika mamindramindra zavatra ary io tany amin'ny antrano nofainy aile tompo-trano efa malala an'le izy miompo-kalan'olo le tompo-trano rehefa miompo-kalan'olo le tompo-trano io vavy io tian'ilay kalan'olo dia narahany foana ny fihinan-trano izy mbola narahany any dia miresaka tamiko le olona io zany satria lavitra dia tonga dia io dia tonga dia à distance
dao ivavakantsika nampahafantarina azy ny fahamarinana rehefa miditra ao am' Jesosy ianao izy ianao rehefa tonga am' Jesosy ianao izy ianao fofombady ianao zanak'Andriamanitra ianao ondry fiandrony tompo ianao no zany am'ty alitiako anao a dia atory ianao am'ty alitiako ianao a dia tsisy zavatra lelikely lasala am'izany tso ny zavatra natao zany a tsy hoe mila hidina any amin'ny faritra antsika dia ndao roasina le kalalora ao amin'le trano ny averina ihany ny trano tsy delivrena ndao mba hiasa amin'ny tranonay fa mila delivrena le tranonay ao lany avy tsika hidelivre trano Jesosy tsy midelivre trano zany na ray any mazava zay a so nareo mafanafoanka misy miasa ndao fa ndao mba delivrena le trano ao e ny devoly amin'ny zavatra animeny tena hitoerany zavatra mananay fa ny olona ao amin'io trano io mila delivre fa rehefa delivre ny olona ao amin'io trano io dia tsy tamanao tsony le ratsy mazava zay dia tsisy hoe atao delivrena ny moto anao na atao delivrena ny delivrena ny fiaranao anao petraka kely anao ty aminay anao ty fiaranao ty delivrena hoentiketinao fotsiny le fiaran'olona rehefa anao no tazoko misy ty moto anao ty azo fitahiny ty moto ty nga iotran'izany ianao mila mipepaka ianao mila mandray an' Jesosy ianao mila miona le fahazavana azona famonjena ary hitahiny tompony mombamombanao rehetrarehetra entina bavaka le ranona bavaka entina bavaka sy ady any no tamin'ny voalohany le heniny any ao le zavatra mbola misy mipopoko am-dakozy ao nefa tsisy ninona tsisy rivotra tsisy mbola misy varavarana mipopoko mbola ao ihany amafisy fa ny fonony izy roa amin'ny tena famarinana izy ianao am' Jesosy Kristy somary misy ady zany misy ady ampanana fa ny efa rano natory tsara ao izy tsy sana nyeliely latsony le zavatra ary tsisy makamaka mifindrafindra tsony le entana satria nanino tonga izy amonjy olona ho afaka amin'ny fahotany le fionana am' Jesosy mihitsy ny zava-dehibe le fibebahan'le olona mihitsy ny zava-dehibe rehefa mibebaka izy zay le fanjakan'Andriamanitra zay le famarinana manampy ny zavatra rehetrarehetra delivre le olona delivre le olona miandro fotoana izy io anaovana batisa azy izy fa misy io fa naharatsy io fa rehefa tonga Jesosy miforitra io hoe matahotra io mitsoka io halleloia be da be ny sala am'izany misy koa raha rabavy ohatran'izay io tsy mahita tory mihitsy amin'ny alinao izy ary ohatra mahita areny fa rehefa nambara taminy famonjena nambara taminy koa Jesosy ary nika tamin'ny fibebahana izy zay le aloha tamin'izay fotoana zay le ataoko anareo hoe arakaraka le zava-misy le fitoriana fa rehefa nitoriana tena Andriamanitra izy karesy raha teo izy dia natao batisa dia nanolo tena ho an'i Jesosy fa taorianan'izay koa izy dia natory tsara tsy nanofo ratsy velony ty Jesosy ty ary le olona lazako aminao tsy namoro na nyariary araka ty amintsika tsy hoe namela zao gratuit filazana tsara io raha senavavy satria nomena mamem-pona tsika dia mizara mamem-pona averiko foana zay averiko foana zay fa misy ny mpanararoatra amin'ty filazantsara ty mahazo fahasoavana ianao manana hery ianao manana ositra ianao dia tadiavinao amidy io tsia maimam-pona tsy ho voavidinao mihitsy io fa gratuit io ohatra natongava Jesosy ianao hoe nahita Jesosy nampandoha olona vola tamin'ny delivre ianao hoe nahita Jesosy nampandoha olona vola tamin'le boky alifolola reny hoe nakamoatrinavo zalaboky reny ianao ve nahita Jesosy a napaka vola le marary ny paralysisa teo amin'ny tany teo hoe tena miravo mihetsika ny rano misy mandeha aingam-pandeha dia lasa roa ery rehefa tonga atao Jesosy mila nakeny amin'le rano tsakana fotsiny anao dia betao nyfandrinao misy vola ve malay Jesosy tamin'iny misy tsy misy misy rakitra ve lalay Jesosy tamin'iny misy tsy misy misy dipa ve lalay Jesosy tamin'iny misy tsy misy ko ny etsika ny fitahina am'izao fotoana ny etsika ny falasarana am'izao fotoana ny etsika ny fanafana am'izao fotoana to tabazana vola foana tabazana arena foana tabazana fananana foana tsia gratuit io rehefa teny am-panay izy avao no fitiavana ny tompoka anoana ny azy zay ndray afo rehefa teny am-panay izy avao ka tena hoe ty anompo Jesosy amin'ny fananana zay ndray afo alleloia velona Jesosy raha lasaina-bavy mahery Jesosy raha lasaina-bavy tsy misy famonjena fa tsy ao amin'i Jesosy Kristy ireliany alleloia
Ary ianao koa dia le mitombo ny fahalalànao sy fitiavanao an Jesosy. Feno ny famonjena vita an Jesosy teo anazy fijaliana. Vita. Vita ozy izy. Tsy misy zavatra fanampiana intsony. Fanjaranao mandray azy ampoa. Fanjaranao koa tsy manokana varavarana idiran'le ratsy. Anafaka ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Satria ny anarany dia atao Jesosy. Manam-parana ko azy dia izao. Rehefa hiditra ny tany Kanana, iza nampiditra an'izany Israely tamin'ny tany Kanana? Josoa. Iza ny anaran'ny Josoa taloha? Osea. Fa iza natao anaran'ny Josoa niditra tany amin'ny tany Kanana? Josoa. Osea fa natao hoe Josoa. Verina kely amin'ny loharatsika resabo kely aminareo. Baibolitsika baiboly malagasy. Misy baiboly français, misy baiboly anglisy. Fa misy baiboly d'origine. Ny tena anaran'i Jesosy dia hoe Yehoshua. Ny anaran'i Jesosy Yehoshua io misy valeur. Ary ny anarana anankiray dia tsy azo telo hoe azonao vaina. Rehefa hoe tantely ny anaranao dia tantely. Azy tantely zay mitombola misy heviny zany ao anatin'izay. Mamy zay a. Manasitrany zay a. Misy avatsara ao anatin'izay. Azonareo. Ohatra hoe mahefo. Mahefo zany rehefa tena hoe anarana le mahefo fa jerenao fa mahefa mahavita zavatra foana izy. Ohatra hoe sarika ny anarany olona ray fa jerenao fa tonga dia sarika. Satria zay ny anarany. Azonareo izy. Le anarana zany tena mitondra an'le olona. Raka. Tsy hitako hoe raka firavaka. Bijou. Dia misy hoe ravaka. Ravaka. Dia misy hoe inona koa? Anjo. Zany andro zany tena afaka tena hoe mijoro tsy mihetsiketsika. Mitoetra tsara. Mitondra zany io anarana io. Dia le anarana rehetrarehetra io a mitondra daholo io anarana io. Ka ny anarana d'origine Jesosy Yehoshua dia misy antony io. Zay mahatonga anazy hoe hiteraka zazalahy ny anarana atao hoe Yehoshua. Satria izy ravaka ny olona fahotany. Ary misy antony matoa Mosesy nanova ny anarany Osea ho Josoa. Satria le hoe Yehoshua dia midika hoe Jehova no mpamonjy. Raha ohatra zany Yehoshua io adikatsika dia mame aloha io hoe ya na hoe ye. Hainareo ny tsika rehefa hoe Alleluia. Hainareo misy hoe Alleluia iny mizara roa iny ndray hoe Alleluia. Dia après Alleluia misy hoe ya. Dia le ya io le anaran'Andriamanitra io. Andriamanitra moa tsy gasy. Fa io Andriamanitra io vaky be rehefa ampiantsika Andriamanitra. Da iny Andriamanitra e, sodran'Andriamanitra e, mbola vaky be zay Andriamanitra izy rezy. Fa rehefa mitraty hoe Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba ve le resanao? Sa Andriamanitra Malagasy? Sa Andriamanitra Silo? Satria le Andriamanitra anarana. Fa rehefa tena resilata zany tsika dia tena miditra amin'le tena hoe le tena anarana zany dia zay ny hoe ya. Ya. Hoe Yahvé. Jehova ndray moa izy nanamboarana anazy. Dia hoe le Alleluia. Le hoe Alleluia dika hoe Alleluia dia hoe hipoka amirapiratra hita. Dia dika hoe Alleluia zany dia hoe amirapiratra hipoka hita mazava ny fahatsarany ya. Dia zay mahatonga hoe Alleluia. Dia rehefa mitentsika hoe Alleluia dia mamaky ndray amen. Dika zay aoka iseho ny voninahitra, aoka iseho ny fahatsarana, aoka ho hita ny fahatsarana. Dia rehefa mandeha amin'izay tsika le hoe Yehoshua dia le ye iny, le ya voalohany iny le apahany amin'le hoe Yahvé. Iny ya iny ye iny misy teny anankiroa ao. Yoda ny ray dia he ny ray. Mila tableau moa manaraka manao tableau fa resahako kely tsotsotra maikamaikeliko izy. Dia le Yoda anisan'ny anarana kely ao anatin'ny teny Hebreo fa anisan'ny anarana manana hetsy fahalebiazana. Ny Yoda dia famonjena, pouvoir zany. Dia itiana tenena misy zany hoe le anarana zany misy hery. Rehefa fantatrao le vela samy amin'ny anarana zao tsisy atahoranao tsony. Azonareo ve? Tsisy atahoranao tsony. Le ya zany yo sy le anankiray zany hoe misy délivrance ao, famonjena sy fiderana. Zay le amin'ny voalohany. Famonjena sy fiderana. Le ya. Yoda sy e.
mazava na fa nanao tableau tsika manaraka zataitra fa mandeha milama Yod He famonjena sy fiderana. Rehefa mahazo ny famonjena anao dia misy fiderana ao anatinao. Dia izay ny apahany. Dia avy eo soa. Yehoshua. Le soa. Dia eo le hoe délivrance. Eo amin'izay le hoe famonjena le fanampiny. Dia izay mahatonga le hoe Jehovah no mpamonjy. Dia izay koa mahatonga antsika mampiasa an'izay teny zay ny mpandehanana satria raha fa navadika izy navadika ny grika izy hoe Jesosy. Tsika ndray tsy tambe Jésus io sensisa atsika tsy manamety azy hoe molo hoe miantso hoe Jesosy Jésus sensisa tsy atsika polémika be zany fa miresaka miverina amin'ny original fotsiny tsika aloha hoe ny d'origine tena anaran'ilay mpamonjy maty eo amin'ny azy fijaliana dia Yehoshua. Amen. Dia rehefa mandeha izy rehefa avy eo dia navadika ny grika hoe Jesosy. Rehefa nivadika Jesosy dia niraisy ny occidental ny frantsay sy ny anglisy hoe Jésus. Ny lettre J nefa tany amin'ny 14e siècle na 16e siècle tany vao nisy. Ao anatin'ny lettre hébreu tsy misy J. Azareo tsisy J io. Fa nampiasaina taty amin'ny 14e na 16e siècle niditra ny litera J. Dia rehefa tonga ny litera J navadika teny anglisy ny baiboly ny mpanjaka James anglisy King James. Dia nisy an'le J dia lasa natao hoe Jesus. Dia nivadika ny anarana rehefa avy eo. Fa teny am-piantohana ny teny grika ny teny hébreu tsy nisy iray tsy nisy J. Dia nijanona teo amin'ilay hoe Yehoshua. Tena anantsika zany hoe anantsika révélation amin'izay hoe haika dikan'le Yehoshua io zany raha Jésus mantsy izy tsisy dikany loatra hoe araiky zafaty hoe tsisy dikany loatra fa raha hoe manao manasa teny zany ino moa zany hevitro hoe tsika ino moa zany teny hevitro hoe zaozao fa raha raisinao d'origine zay le raisina foana zany le anarany d'origine dia zay le izy tena anamafisa maty matio inventin ty zay raha tsy mitory an'izay tsy mandeha le fampianarana le tsy ampy le fampianarana raha ty matio inventin ty satria raha mamaky baiboly d'origine anao dia hoe Yehoshua le izy namozy olona ho afaka amin'ny fahotany ho fiderana fanafahana famonjena ao anatin'ny teny zay mahatonga le ny anarana tompo tipika ampy mahery ny marina miezaka ao dia voavontsy tsisy atahoranao antsony rehefa io anarana io no antsonao rehefa io anarana io no ao anatinao tsy ho voambakany olona koa ianao kioarana mamonjy ao anatinao ary io nafahany Josoa niditra tao amin'ny tany Kanana. Yehoshua ny anarany Josoa ary io anarany Jesosy izao dia verinareo fa izy rero manana anazy fa be da be no manana anarana Jesosy tamin'izany fotoana. Josoa manana anarana mialoha Yehoshua fa zay hevitry le izy ary noho le nanovana ny anarany Josoa io niditra amin'ny tany Kanana tamilony amin'ny Jesosy zay tamilony amin'ny Jesosy zay ozy voalaza ao amin'ny Jaona toko voalohany ny lalàna dia nomena tamin'izy Mosesy fa ny fahasoavana dia nomena tamin'izy Jesosy nomena tamin'ny Yehoshua. Nidirana tamin'ny tany Kanana dia tsy lalàna azonao ve fa nidirana tamin'ny tany Kanana dia fahasoavana. Maty Mosesy lalàna rehefa miresaka Mosesy dia lalàna zay rehefa miresaka Josoa Yehoshua dia fahasoavana zay zany hoe nilaina ihany nisin'le lalàna mba hitondranao ao amin'ny Jesosy. Lasa me mandeha kely le fampianarana fa tsy maninona fa afaka jerena manaraka ny toeny fa Galatiana dia milaza an'izay hoe nilaina le lalàna pédagogue hitondranao ao amin'ny Jesosy. Fa rehefa tonga amin'ny Jesosy ianao dia baibay ozy le lalàna fa tsy miditra tsony fa efa lehibe anao io efa ao amin'izay anao pédagogue fotsiny. Misy rehefa mbola metraka anao amin'ny lalàna ihany dima sorona tsy haiko sardo kiso sy ny sisa maro samy hafa. Rehefa tonga amin'ny Jesosy ianao olo dia baibay ozy ny lalàna tonga ny fahasoavana. Alleluia! Azonareo ve zany teny zany azonareo ve zany fampianarana zany mamy raha lasena vavy ny teny be da be zavatra mbola azo raisina be da be ato fa izy amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Inona ny atahoranao rehefa matoa miasa-piany ny tsy famatahotra ny anarana ambony ny anarana re sara eo anatinao. Inona ny atahoranao dia amin'ny alina misy fasada be da be igny any
ianao mandeha mamaky fasana mety hitsangana maty le manodidina eo ianao mijoro eo ianao ilay matahotra nefa le nandresan'ny fahafatesana eo soamy ao anatinao attention inona no atahoranao inona mbola mampanana anao manao zavatra inona mbola mahampy ao ohatra anao manao zavatra identité anao vaovao rehefa ao amin'ny ao soa ao amin'ny jesosy zanaka malaky zanaka dina zanaka anao soava sarobidy eo amin'ny tompo afaka ny alahelo afaka ny tahotra teny ratsy rehetrarehetra nataon'olona taminao tany nanabatibatiananao rehetrarehetra tany adinoy zany rehefa vity zany ao jesosy ianao efa voadio ao jesosy ianao efa vaovao aza tazomina tsony le vesana tany aloha c'est du passé efa lasa efa molo vaovao azy zao ary tsapanao le guérison entin'i jesosy ny olona ke mila fitiavany ary be da be ny olona tsy voakapoka tamin'ny kobay na voatifotra ny basy ka hoe naratra fa io lera io naratra izy no lelela natao taminy naratra izy no le teny natao taminy nareo reto dia naraka tsy mahay nini jereo vrianina tavavoaka jereo vrianina ohatranitsy ianao ty dia tsy mety fa efa tsy gaga tsony ahy tandreo ry avana malala ray aman-dreny malala malabatibata zanakareo ka mampitazy amin'olokafo fa zanakao spesiala dia zanakao ihany io fa zatao izy jereo vole kozinanareo ohatra zao jereo vole mpiarana antranareo mba ohatra zao ianao mba hoana attention tandreo mivavanao aza tao an'izany ny zanakao aza mpitaina amin'olona izy spesialy io zanakao io salafa sy telopolo am'izany créature merveilleuse io zanakao io tiavo io zanakao io dokafo io zanakao io omeo teny mafinafy io zanakao io omeo teny fifalino io zanakao io omeo teny mamelomelona azy io oabolana fa 4 manina moa le oabolana fa 4 24 moa zay safi ao ma jerentsika vetivety oabolana fa 4 ianao koa anadino izay teny aminao fa tsy hoe tsy adiniko angary zavatra nylazainao taminy tsy adiniko angary zavatra nyteny aminao reny atonoy le izy aza atao hoe tsy adiniko zany efa nentiny jesosy amin'ny azo fijaniny ny anao ary adiny jesosy 16h24 misaona to hay io ary le tantena lazaiko anareo alleluia 16 oabolana fa 4 andiny ray amana roapolo totantely ny teny mahafinaritra ahoana hoe totantely ny teny mahafinaritra ka sady maminy fanahy no mahatsara ny taolana amin'ny teny française hoe du pierre de coup tsy hevitry ana fa le tantely zany sady manino azy izy sady mahazo ny fanahy mahazo ny taolana sady tsy tamin'le tantely zany na ny spirituel anao na ny fizikanao ino ny teny io le teny ambany sary bidy be zaka teny amin'ny vavanao io ralosaina ambany zay mahatonga an' jesosy ipaolo miteny any amin'ny kolosianina diva na amin'ny epistily hoe aoka ny teninareo mba ho teny mamsira mandrakanify e aoka ny teninareo mba teny mamba azon'olona fahasoavana e tena hoe teny spesial amin'ny teny manasitrana balsama manasitrana fa ny teninao sao dia maratra olona foana isaky miteninao sao dia maratra olona mitory teny anao na tokony hamonjy olona sao dia teny mahafaty mitorinao mitory tenao ny dada sy mama sy mpiretam-po anao sao dia sabatra mamono fotsiny entinao fa tsy teny mahandro sy teny ohatra hoe toa tantely teny mahafinaritra ao izy izy pampedava vocabulaire mahafinaritra ma chérie mon chéri mon doudou d'amour ma pupus ina koa mon trésor hitanareo fanabeazana zava-dehibe ny gasy menamenatra azonareo ve le fanabeazana gasy menamenatra dia le gasy ka hoe mahalala fotsiny dia zay tsisy afy fa amin'ny teny français malakarena be chérie mon amour mon cœur mon ange sy ny tariny rehetra rehetra io manakarena be satria manino misy dikakely
miteny fotsiny ianao na manorana kely aranao SMS na miteny aranao telefona coucou kio fa samihafa zay hoe allô samihafa be ny fiataika an'izay inona ndray tsy ohatrany hoe valeo be fa tsy mandray telefona ahoana zay io ilaina be zany io teny mamy io raha lasaina bavy a teny mamy ozy izy hoe totately ny teny mahafinaritra mba za teny mahafinaritra na za teny pasoavany na za teny mahafinaritra ny ankizy eny mety misy diso hainao manatsara azy hoe raha nataonao an'izao kokoa ty dia mety ho tsara kokoa atao ke atao ohatran'izao hoe ianarana koa zany ho ray aman-dreny sy ny piraitam-po rehetrarehetra fa tsy hoe ohatrany lasa fampiady fotsiny dia rehefa melehibe dia tsy tianao rahanao tsy tianao ny anabavonao tsy tianao piraitam-po niaty fotsiny nareo tao ohatrany ty fa mely tamiteny fa tsika zay mandeha teny zao aoka mateny mamsila mandrakariva rehefa mananao voly le olona dia tsara vola tsara kosa ny volonao fa tsy hodinina fanona fotsiny hoe efa manao voly le olona tsy jerenao akory efa mampisy voly tsara zay zao teny mamy iny zavatra kely fotsiny dia mahatsara ny tontolo ao mibooste ny herinandro misy a mibooste ny tontolo ao hoe hitany voliko tsara fa tsy sinao kesikily a misy le voly le olona dia avy eo ny olona malahelo azonao hoe important be tsika spirituel be any danitra dia spirituel le mortre be tsy mifampiresaka mi na zavatra misy tsara eny aman'olona raha dia tsy akiteny vokapanahabe nona tsy spirituel fotsiny tsika fa tsika koa fizika mbola eo ny fizika mbola eo ny amina io aminy mila veloma miteny soa mahavaly dia teneninany zay zavatra tsara eo aminy teneninany zay zavatra samy hafa be ny zaza voataiza tamin'ny teny mahafinaritra tao an-trano sy ny zaza voany gidragidra tao an-trano rehefa mivoaka rehefa avy eo mamotokantrano samy hafa be ny fomba fiainan'iny samy hafa be reny any am-pianarana samy hafa be reny any am-piasana samy hafa be reny any fiarahamonina ka anjaranao ray aman-dreny eto androany omeo teny mamy io zanakao io raha tsy eo anisy zao rehefa eo fa le français dia matsy coucou ma chérie tu vas bien aujourd'hui tena manaiky izany venareo hovaina l'éducation malagasy le ray menamenatra tsy samy-teny io manaiky izany koa venareo ohatrany tsy sa manambara fitiava tsy dia sary loatra tsy dia manakarena voambolana atao mambolana voambolana tena lena lasa tonga any amin'izany le izy dia hoe izy no mosy olona afaka fahotany fa io teny mamy io zay toa tantely a sady manasitrana ny fanahy manasitrana ny tolana misy manasitrana kikely fa zay le izy miteniteny mamy ve io vavanao tsy mety ozy izy raha ivavanao io a io sady iteranao an'andriamanitra io koa manozonanao io sady iteranao tombo io koa nitenenanao teniteny foana loharano anankiray ve dia sady amoaka mafy no amoaka masiro voaloboka ve dia sady amoaka viavy no amoaka sokosoko fa na io voaloboka dia voaloboka daholo na io loharano io tonga dia mamy tsara dia nio tenanareo samy mieritseritsy fa ohatrany ahoana tokoa hoe teny lasaiko aman'olona ty mba ahoana tokoa re soratra mpasoratako aman'olona ty fa tsy misy ny olona io koa dia zao koa raha lasaina vavy zay ananan'olona ihany no mety azonao ve avy ao am-polo ivoany ny ao vavy ka rehefa rakitra tsara nao am-poa dia mivoaka ho azy eo ivelany tsy azo mamboarina tsy azo mamboarina fa avy ao am-po ka raha mbola ohatrany mandraka sy ny teny mahery sy teny manimba foana ny ambavanao ny ao am-ponao mihitsy zay mila reglena any zany mila reglena fa rehefa tsara ny ao am-ponao dia tsara no mivoaka eo am-vavy alleluia hatreo mangataka ny fanamasina hanazava tarika arindrandrindra eo soa masiana dia tonga nasitrana ny ferinao tonga nasitrana ny ferinao ary rehefa tonga nasitrana ny ferinao izy dia tsy ratratra olona ianao fa mahatonga izy matsy maratra daholo eny an-tanana dia rehefa maratra daholo dia mifandratra azonao hoe maratra ny anto maratra ny anto maratra ny antsy maratra ny ery maratra koa ny dia rehefa miona dia mifandratra e fa rehefa tsy maratra tsony ny anto tsy maratra ny anto tsy maratra ny ery rehefa miona hoe ay tery
fitiavana sy mahafinaritra be daholo hoe teo amin'i Jesosy izay mbola ratraponao hoe teo amin'i Jesosy izay mbola fahatsiarovana mbola mitapisaka be ao anatinao zao koa farana fahatsiarovana tsy afaka hiala zay maolombelona atsika raha tsy zany tsika efa voan'ny Alzheimer dia tsy mahatadidy zay fa io fahatsiarovana io hatramin'ny mandramaka io tadidinao fa ny fian'io rehefa ao amin'i Jesosy ianao dia tsy manan-kindry ohatrany hoe sanatio hoe lany mialika zareo lany mialika atao mirantsy koa dia naratra mihitsy tamin'izay dia nitsolono fa za tsy tezitra amin'ny alika sonona hitako eo ary ny ratsy kasinao fa tsy hoe mahita n'iny ratsy le tena ny alika io tena tsy avelako mihitsy fa tezitra ny amin'iny tadidiko foana ina tamin'izahako mbola tany amin'ny classe 6e angamba za tafiry hitako foana io nisy foana natosiky ny zanako dia nianjera tamin'ny tany tatiny mibarbele le ratsy fato dia mbola maratra mbola nisy cicatrice foana io ratsy io fa rehefa hitako dia tsaroka zay le tsy alany etsy zany le tsy zany malala fa tsy hoe tezitranaka zany izy dia natositosika laha tamin'io fotsiny dia naratra be tomboky izao dia jereo mety izy e tadidiko le izy fa tsisy efe ampisoa hoe efe mandratra ianao koa ve tianao tsisy efe ntsony mety ho tadidinao foana le izy fa tsisy efe any aminao ntsony ndraindray mandainga hoe tsy tadidiko ntsony zany efa tadidy any izy fa ndraindray koa mety hainy tombo tonga dia mampaladino anao an'io hainy mihitsy tonga dia manala an'io hoe tonga dia formatena mihitsy ny adohanao dia tsisy tadiditrao fa Jesosy vahaolana Jesosy sady manasitrana Jesosy mitsabo Jesosy mitaiza Jesosy manafaka ao amin'ny asa rehetra sambatra mihitsika manana an Jesosy ozy ny vadik'izay rehefa namany olona hoe tsy ahoantsika mihitsy zay zavatra ho hitatsika eny amin'izay olona fa tsika manan-karena omenany olona azonao ve zany ianao rehefa mandehandeha ianao ke manan-karena indrindra so dia tsy fantatro zany ianao manan-karena indrindra fa ny olona tsy manana an Jesosy mahantra indrindra azao mbolaza hoe isika raha eto tany ihany no anatenantsika Jesosy dia mahantra indrindra farak'izay mahantritsika fa ianao manana an Jesosy io ianao mibebaka maro io ianao nanolo tena manontolo io ianao naray ny fanamasiny io ianao manana le ono miboboky ao anatinao ianao manan-karena indrindra halleluia ianao no manan-karena indrindra ary ianao manana an Jesosy io le arena be ao anatinao ianao manan-karena indrindra tsy resaka fotsiny io tsy resaka fotsiny io so dia ianao mananetratra bilide tsy manan-karena indrindra na hoe ireo tena manambola be eto tanànareo fa ianao manan-karena indrindra manana an Jesosy satria ny arena samy manana ny définition fa ny arena dia Jesosy ny tena arena dia Jesosy hidelivre anao io tamin'ny faritry Satana hidelivre anao io amin'ny fahazaranatsy delivre anao io amin'ny fanadevozana delivre anao io amin'ny lalàna delivre anao io amin'ny nofo delivre anao io amin'ny Satana delivre anao io amin'izao tontolo zao satria ny anaran'i Jesosy dia délivrance amen ary rehefa amin'i Jesosy ianao tsy mila delivre zany tsony zay kama famarinana farany vavakatsika tsy misy olo rehefa nandray an Jesosy efa nanolo tena ao an Jesosy efa mibebaka dia mbola andeha midelivre ndray anao dia anarana eo soa rehefa aminao hoe dia za hidelivre anao raha tsy hoe nanokana varavarana ianao ka rehefa nanokana varavarana ianao dia misy zavatra miditra ao hafa ndray zay fa raha hoe tena olona miomana miamina mitoetra tsara ao amin'ny tompo tsy normal zany hoe isatria mihetsika misy fotoam-bavaka dia midelivrena foana ianao nefa ianao milaza fa an Jesosy isaky misy fivori-bavaka dia anisan'le delivrena foana ianao dia anisan'le mandoa foana ianao fa hoanazy zao dia manao kilalao ary ianao ty fa tsisy an'izany rehefa tonga ao amin'ny tompo afaka tapitra vita halleluia dia ho antsika tsirairay avy zany teny zany amelombelona antsika tsirairay avy any sambatra ianao manana an Jesosy hivavaka tsika izao hivavaka tsika izao